namoahana didy fampisamborana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo teo aloha na ina Andrea Citoaina izay sady efa nitana ny toerany ministra ny fanajariana ny tany teo aloha no sady filohan'ny filan-kevim-pitantana ny orinasa SMA na ny Société municipale d'assainissement. Ity farany izay nambarany ministera ny fitsarana fa tsy nipotra omaly alakamisy 13 novambra 2024 nandehanana ny fampanohavana tamin'ity raharaha SMGD Knapsa ity. Loham-piapangana miisa 7 no anenjehana ny olona miisa 9 voaroroa ireo raha nitatry ny teo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly hatrany. Anatin'izany ny fanararaotana fisahanana andraikitra, fanodikodiana-mbola mpanjakana sy ny fandraisana tombotsoa mifandraika amin'izany, ny fanomezana tombon-dahany, fifanolanana tombotsoa, famitsim-bola ary fanohitohenana ny fizotry ny famitorana. Raha tsy ahivina ny 13 novambra 2024 no natolotry ny birao misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco ny fampanohavana ambaratonga voalohany teo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana miady amin'ny kolikoly Antananarivo ireo olona voaroroa tamin'ny raharaha Knapsa SMGD. Toy ny fitoriana napetraky ny sendika ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra Raharnirina Clémence mikasika ny fanodikodiana-mbola tamin'ny alalan'ny findramam-bola tsy ara-dalàna tao amin'ny Knapsa nataon'ny orinasa SMGD mitetina 1.10 lavitra ariary ny taona 2024 ny raharaha raha ny fampahafantarany fitsarana. Nanamarika moa ny PAC tao anatin'ny fampitam-baovao navoaka ny androany maraina fa natsangana ikirakira ny volan'ny komina ny orinasa SMGD, SMA, SMEV na dia eo aza ny fisiny mpitambolan'ny komina. Mbola itoy ihany koa ny famitorana momba ny raharaha hoy ihany ny PAC. Ny 17 ora no niatrehandreo olona miisa 4.10 voaroroa tamin'ny raharaha findramana vola 1.10 miliara ariary nataon'ny SMGD tamin'ny Knapsa teny amin'ny fampanohavana tao amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAC 17 hektara omaly arivo. Androany tamin'ny valora maraina mantsy vao vita ny fakanam-bavany azy ireo ary tao aorian'izay no namoahan'ny fampanohavan'ny PAC ny fanapahan-kevitra. Olona miisa 40 no voalaza tao anatin'ny tatitra ofisialy fa voafatotra tamin'ny raharaha saingy ireo 4.10 ireo no niatrika ny fampanohavana. Tao aoriany fanadiadiana nahititra ponja vonjomaika kosa ny tale general ny Knapsa teo aloha Mamy Rakotondraibe. Nahazo fafana vonjomaika saingy napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ny olona 5. Tao anatin'izany ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Amperinasa. Entiny vahintsika evarista ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny zay le ireo fihavanana zay lay fihavanana ao anatin'le resaka mifandray amin'le resaka mantsy ny antony safidianantsika nireny ny amin'ny hoe lay fihavanana zay mampiavaka ny malagasy ihany koa fa ity teny rana ity ihany koa isan'ny mampiavaka antsika eto Madagasikara ao anatin'izay rehetra izay. Ny androany ve zany ny vahintsika evarista ao anatin'izay resy lahatra ianao hoe raha manjaka raha mpanjakana zay teny rana izay io ve mifandraika amin'ny ina moa zany lay voambolana malaza ihany koa ty fitsinja raha-pahefana ity mifandraika mifampiankana ve zay hoe teny rana ny fihavanana sy lay fitsinja raha-pahefana ity. Resy lahatra ianao fa izay ve hitondrana n'lay fampandrosoana nyty Madagasikara tanyrazana iombonana ity. Ie, le izy raha vao miresaka teny rana misy ihany koa ny atao hoe fitsinjaram-pahefana zavatra tsy dia fanalavitra izy io, zavatra hoe tsy mitovy fa tsy fanalavitra. Ny fitsinjaram-pahefana dia misy ny fahefana omena ny vondrom-bahoaka ny potiny, misy ny fahefana aty tampony, misy zany ny atao hoe teny miakatra dia misy ny teny midina eo anelanelany atao hoe teny rana. Ary ny teny rana indraindray koa azo eritreretina hoe anatin'ny fifanehonkevitra anatin'ny resadresaka atao ny hevitry ny ray foana no niraisiny satria mazava aminazy zany hoe ato ny lalana tokony andeha, ato ny lalana tokony andehanana, dia mora kokoa no miteny aminy rapitso hoe andao ary ato ny lalantsika satria naninona efa nazavainy. Ao anatin'le teny rana zany misy ihany koa ny hoe fifandresen-dahatra dia tsy hoe tsy maintsy akana hevitra ny ady dia akana hevitra ny ady dia hevitra roa mitambatra fa zay tapaka iarahana io azo eritreretiny ny anazy ato ny raisiny satria resy lahatra ny rehetrarehetra hoe raha izay tokoa ny izy zany ahoana ny atao ekena ny hevitra ao zay zavatra zay le teny rana raha izy fotsiny ohatra hoe anatin'ny ray aman-dreny anatin'ny tokantrano io ngambany hoe atao hoe samy mitezaina amin'izay tsy ahotsika hoe anatin'ny tokantrano misy ny zavatra eritreretina ho atao dia miteny ny ray aman-dreny frizidera ohatra inona no vidintsika rakiza frizidera sa tele mandeha ny fanehonkevitra mivoaka avy eo raha tele ny safidin'le zaza
ny ray aman-dreny ny safidy frizidera rehefa nandeha ny fanehoan-kevitra mety frizidera ny tapaky ny maro teo tsisy tsony zany ny menimenina tsisy tsony ny alonalina sy ny atezerana satria nisy le atao hoe telirana fa sanatriako raha eo de ihany koa de apetraka ihany koa hoe tsara ihany ny zavatra mazava satria misy ray aman-dreny ny anazy foana ny heviny ny anazy foana zavatra efa eritreretiny hoe frizidera no apetraka de tsy mahazo maneho hevitra anao fa de mody resana fotsiny hoe zao ny zavatra atao de fampahafantarana zany sisana atao fampahafantarana teny midina de manaraka ianao na tianao na tsy tianao le olona nge mety anaraka foana e vazavao aminazy aloha fa maninona nge anao safidy an'io zavatra io e de manaraka izy ary mora kokoa ary misy ambiansy le fiainany raha ohatra gaze foana no manjaka ny ao anatin'izay indrindra ny resaka hoe zay teny rana izay ny mahazava-dehibe azy ihany koa amin'ilay resaka fitantarana ny fanapahana zany ny amin'ny hoe ny ray aman-dreny arak'izay hoe ny ray aman-dreny raha ny fomba fiteny tsy manolo-bato mafana ny zanany ao anatin'izay rehetra izay fanazana zany ilaina ihany koa lay fifampiresa zany hoe eo zany lay isan'ny tsy ampy teto amin'ity firenena ity lay fanazavana an'lay hoe ity no ataontsika raisitsika ohatra ny zavatra efa nisy hoe teleferika zany zao zany teny rana taiza sy ny fanazavana tamin'iza ao anatin'izay hoe satria ny teleferika dia aza dinoina fa ny vahoaka malagasy telopolo tapitrisa sy ny zafikeliny sy ny zafin-doalika ny mety mbola anefany zany trosa avy amin'ny teleferika zany fa eo lay izy hoe ny fanazavana ny amin'ny hoe ary le zavatra misy ihany koa raha raisitsika ohatra le frigidera teo de ny amin'ny hoe efa tonga ao an-trano le frigidera efa nividiana zay vao miteny hoe ity frigidera ity no nividiana satria zao any ihany koa le izy ko inona tso moa natao le zaza io kefa io ary izy io ny entany efa lavitra azo averina ozy lay mpivarotro zay de zay ihany koa lay ohatran'izay ihany koa lay fomba fitantarana eto amin'ny firenena tokony ialana zany no manomboka izao sa manakora zay indrindra mako ary zay no mahatonga atsika hoe mandray ohatra akaiky de akaiky satria io ohatra io ao anaty tokantrano zavatra tena hoe iainana ohatra fotsiny zany akaiky ny krismasy zany zao kely sisa de efa mandeha ny resaka ao tokantrano hoe vidy arbateny oely ve tsika vidy sapin azonoely azonoely sa ividy kilalao de eo le zaza mety hiteny hoe mety tsy any am'le kilalao sy sapin akory ara no tenenina fa hoe aloha dada ny loka no atao tsaratsara na hoe andao hitsangatsangana de vita zay zavatra ohatr'zay de ny ray aman-dreny avy eo mahita hoe ahoana ny atao zay zavatra zay zany ilaina foana le izy fa fotsiny misy ny atao hoe ray aman-dreny mandravona le teny amin'ny farany hoe raha zay ary izy zany de zao ny ataotsika manaiky ny rehetrarehetra eo ihany koa mila antanina ihany koa hoe zay zany tapaka atsika ohatra ny manao fivorim-poko tany io hoe alohan'ny ravany fivoriana de apetraka foana hoe manao taratasy zao ny zavatra voaraikitra atao anatin'ny taratasy zao ny fanapahantsika androany vakina aloha de manaiky daholo ny rehetrarehetra hoe zay le izy tsisy niova fangatanana inona mandeha tsisy niova fa zay ny fanapahana teto de zay vao hoe tapitra fivoriana ary zany zay le hoe teny rana ny ao anatin'izay rehetra izay ny lay fomba fiteny mantsy lay hoe ny anongotsongonany maty tahoatry ny andevim-belona ny zavatra misy eto amin'ny firenena lay hoe fanovana de maro ny mieritreritra miandrandra fanovana tena amin'ny lafiny rehetra mihitsy fa lay hoe fanontaniana tsarapetraka le hoe ianao ve vonina iova zay zany no satria raha raisitsika ohatra teny amin'ny 13 mai voatsela teny de miara manaiky ny rehetra miara manaiky samy resy lahatra ny rehetra ilaina ny fanovana ekena ilaina sa tsy ilaina ny fanovana miara manaiky ny rehetra fa rehefa avadika le fanontaniana ianao ary ve vonina iova eo amin'izay le somary miempotra de le mifampierikerika mifampijeriny eo akaiky ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe vonina iova ve ao anatin'izay lay iova ho amin'ny tsaratsara kokoa io ny resaka lay ianao ve lay zatra ny lalan-dririnina ka fahavaratra avy no manao hitsin-dalana de reny le tokony hovaina hoe rehefa fahavaratra de manaraka n'ity valam-pary ity zany ny lalana fa tsy manitsy eto tanimbary tsony satria misy rano misy voly eo sahala amin'izany lay izy fa eo ihany koa
evariste raha nantenaina lay hoe tsy vita ndray andro tsy vita vetivety ihany koa ty resaka satria ilay resaka zany de le toetsaina mihitsy no mila miova lay toetsaina mihitsy no mila ovaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay zay tsy vita ndray andro tsy vita ray volana asa mety tsy ho vita herintaona kory ary ohatran'ilay any an-jatovo zay moa hoe resaka sigara ny amin'ny hoe rehefa le te hiala sigara de hoe zao hoe bombo e zao fa le rehefa le enao mihitsy le enao le mifoka mihitsy no tsy resy lahatra hoe hiala ajaniko tia de na ihinana bombo fa 100 eo ary na bombo amin'ny gony amin'ny kitapo ary no entiny eo tsy tafavoaka io de sahala amin'izay ihany koa ity toetsaina ity rehefa tsy enao tenanao mihitsy no resy lahatra hoe tena atsahatra ity ary marary io marary io fa mila miomana araka ny tenen'olona saina zay hoe mila miomana ny saina aloha vonona tanteraka ianao de maharitra pery de mandeha io ary eto koa no zay le hoe mareta fanana ny soa mareta fanana ny soa ary anisan'ny tolomany io misy mo miresaka hoe disika efa nandeha anohany zao anova ngamba aloha mbola tsy nisy disika teto amin'ny tanàna hoe io fa ny vahoaka manontolo no nangataka ampilaminana hoe hanova mila zavatra miova fa tenenina foana ihany foana aloha hoe mila ianao koana aloha vonina iovy ianao ny am'le fanovana de zao ny zavatra raha mba eritreretiko am'le hoe tsy voaterindray andro akory no izy mety tsy ho vita ray taona koa araka ny tenenao arakaraka io zavatra io arakaraka ny toe-javatra zany hoe inona ny zavatra vita ray andro a inona ny zavatra vita anatin'ny ray taona inona ny ray volana fa ny zava-dehibe ary zay no amaritako le hoe fiovana ny azy zany de le direction tsy haiko moa ina moa ilazana le direction zany amin'ny teny gasy fitaliavana ino no ambony kokoa noho ny hafainganam-pandeha tiako azonao direction ana lalana zany io hoe avezo zany tsika de andeha ary zany hoe raha vo mandray tomobile ianao na mandray bicyclette na mandray moto na mandeha tongotra mitodika makaiky aizany zavatra tianao andehanana de rehefa mitodika makany amin'ny zavatra tianao andehanana ny fijerinao sy ny tongotra ino no zava-dehibe fa tsy le hoe vitako adiny ray io na vita possible azo eritreretina nge mety vitanao maika le izy fa tena vita tsara ve zay zavatra zay zany hoe ny direction no hoe rehefa mianatsimo de miara-mianatsimo rehefa ny anatsimo ny andehanana de aza miodikodina mianavaratra masany akaratra ozy le fomba fiteny zay zay zavatra zay no ambony kokoa noho le hoe hafainganam-pandeha ny hafainganam-pandeha mety misy zavatra tampotampoka mety amingana aleo malina foana ihany ary zay tonga ihany no arabaina zay tonga soa ny arabaina ary mandeha mora avy lavitra de aleo tsy maika fa mavitany tsara tsy taitra tsy maika nefa tsy tara ao anatin'izay rehetrarehetra zay ihany koa satria eo le hoe mety tsy vita ndray andro mety tsy vita eritaona fa tsy vita an'izay tsy manao ihany koa nefa ary io tsy ariary zato am-pandriana akory le ariary zato am-pandriana ndraindray tsika zany mieritreritra hoe te hanana ary zato nefa ianao tsy mihetsiky ny fandriana ohatra zay le hoe mila fiovana nefa ianao ara tsy vonina ny iova ka sady manova tsika zany no miova ao anatin'le izy de mitovy ny targetra mitovy ny tadindokanga de tsy mivalana le feo fa zao koa aza dino ry zareo mpanaraka ny fandarana tsika namana misy ny ray ihany koa ao anatin'ny fiarahamonina sy ny misy atsika io le olona mihitsy ny tsy mila an'le fanovana de mampiditra virus ino mila tandremana hoe iza ny tokony anona feo amin'ny toe zavatra ohatra nytony satria raha na ianao le matoan-dahatsora tsika tamin'le voalohany alohan'ny anomboka ty fandarana dia raisiko fitiniko amin'ny zavatra roa le izy misy ny olona ny tolona ho an'ny tanindrazana de misy olona ny tolona ho an'ny tenany manokana eo le kolikoly eo le olona verseza eo mila jerevantsika zay hoe iza ny tokony arahana iza ny tokony anona fa raha ianao te hanavaratra de lazainy fa hoe raha ilalantsika nefa any atsimo no hitaritany ianao de sahimy teny non any avaratra no andehanako fa tsy any atsimo ka maninona no entinao aty saro-piarotsika am'le sanazanaty zany nefa tsy maintsy misy an'lay toerana nge eo ihany koa mantsy no mahavery an'le olona hoe
hoe tsisy fakana tsy maintsy isy tompona ndraikitra ho apetraka amin'ireny toeran'ireny fa tsy hoe nisy ny fanovana dia tsisy tany lasa tany tsisy fanjakana mando eo ihany koa misy hevitra tsy azo mampiazo azo izy le fomba fiteny zay hoe rehefa niova nisy le fanovana dia le tompona andraikitra raisiko tompona andraikitry ny ohatra hoe misy fanovana zany atao amin'ny Cool FM dia onona saina eto amin'ity sesy ity dia tsy hoe miala eto onona saina dia lasa tsisy manentana le fandaharana fa tsy maintsy misy tompona andraikitra hipetraka eto amin'le toerany anentana le fandaharana fa mety tsy onona saina tsotra satria eo koa mantsy hoe le lasa misy zay le virus nambarany varisa teo hoe rehefa niala ve zany le mpanentana le fandaharana satria tratra ny fanovana dia tsisy manentana tsony ve zany tsy maintsy isy le mpanentana io fa zay le hoe tokony miainga amin'le ténérance le olona le tena le vonina iova sy nanova ary zay le nitenentsika teo alohan'ny amoasana n'ilay karoty dia mila madio ny tanana ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria ny olona zay tompona ndraikitra rehetra tendrena zany nanomboka tamin'ireny hatramin'izao ary ny tokony amin'ny ho avy dia olona zay madio tanana zay amofy an'ilay karoty ao anatin'izay rehetra izay le karoty moa ohatra ny lasa volomboasary asa ina koa ny antony andraisanareo an'ilay ohatra ry namana Evarista tao anatin'izay rehetra izay fa miomakomana ihany koa ny mpiaino ao anatin'izay resadresaka dinidinika atsika izay fandaharatsika ity dia omena sehatra ny mpiaino tonga misy manontany amin'io dia ahoana ny fandehany miaraba ny onona saina dia miaraba ny vahintsika ao safidy avy aty ampita-tafika mba saika anontany kely raha azo naovaliana hoe nareo sy fenoasina angapy kabary ina moa zany ny azo amalina zany hoe tsy mpikabary fa le hoe mpikabary mantsy le zalam-panaty mpangata bodiondry risiny miteny ery amin'ny any ery fa mianatra eny tsara ngeny mikabary tsara no mianatra an'ireny dia mianatra raha mahay ary mazoto misy mampianatra tena ho avy fa mahafinaritra io mikabary io ao anatin'izay antanio izy sao dia ampianatra sao dia mazoto mampianatra ianao safidy ao anatin'izay rehetra zay na mahita mpampianatra tsara sitrapoana fa tena temba ho mpikabary zany tokoa ao anatin'izay rehetra zay ndao ary mpiaino maromaro nareo ny efa miinsisika ato amin'ny ity maraina ity hitondra ny faneho-kevitritsika ihany koa raha azo tsara zany resaka tenerany zay ny tena nyresantsika sy ny hoe mazava-dehibe n'ilay fandraisana ndraikitry ny olo-pirenena dia zay ny dia ho resantsika ndao efa misy antso vonina ho afatra marsial ndao ary dia ahoana ny fandehany ahoana ny fandehany azo atia isandra aty andolany maika raha monsieur Janot anisandra ndao ary monsieur Janot eny tompoko faly makasisaka aloha le fandaharana ary manara-baovao foana ngay na dia aty ambany vohitra aty fa ny zava-misy dia ity ny fa zavatra fa tiako resana tompoko voalohany leo amin'le fokonan-doha zany sarotra be amin'ny fandiniako amin'ny maha manokana satria ny zava-misy ane tompoko tsy fahakalana fa ny zava-misy no resako dia ity raha hiteny fotsiny atsika zany ohatra fa reo mpitondra olom-boafidy ireo zany dia niarana lalany asika zao fa ohatra raha ny député zany tenenina ilomara daholo ny akamaroany io faharoa manarakaraka an'izay any amin'ny bainy tanàna dia mbola ohatraohatran'izay ihany koa dia ikan'izay zany raha ohatra fa hanao le fokonan-doha izy nareo dia amin'ny commune no amindronana an'ilay hevitra dia mbola niteo ihany kotsafy ihany le kisisy izay anao na rahako le tenyle madama avy ny mazangao sarotra ao anazy no ny siny fa ampiova zavatra io nefa na izay na tsy izay aza dia tokony atao ihany ny fiezana fa hoe inona nga stratégie ahafahana manatanteraka amin'izany hiteny koa zao resaka fokotany hoe nareo atato asa ty amin'ny fokotany ny fokotany dia mbola ny président fokotany ihany président fokotany efa amin'izay ka hatramin'izao dia sarotra be zany fa mbola ny olona ihany raha fa hanao olona izy anova na inona atao ao dia raha iantso fivoriana izy dia mbola ny olona ihany no ataony ao na inona atao fa mila fijerena manokana faharoa manarakaraka an'izay misy olona teny teo hoe esorina ozy izy reo polisim-bohitra reo ahevitra an'izay fa amiko zany dia hoy aho hoe tsy manana asa za tompoko tadiavana fa kosa ny ahy zany tiako resana reto diako reto ny ahy zany ro atao tokony foanana satria hatramin'izay ka hatramin'izao zany tamin'ny androny rafiraka za zao efa lehilahy lehibe ihany amin'ny resaka aminareo fa ray aman-dreny aho fa manaraka raha politika eto amin'ny firenena aty satria miomina eto amin'ny firenena aty
dia mba isan'ny mba nahavita kely ihany tamin'ity fanompoam-pirenena tegna zany tamin'ny andro zasira raha zao niazy zany hitako ny metinety tamiko tamin'ny république faharoa ohatra raha sy teny zao nrangazo manamiramira fa misy teny io a sendra niakatra tatanarivo tamin'le firaharan'ireo ex-militaire reo tao fa nampalahelo anamako efa vita le tapaka moa zay antso izay ankasitranany avy any Isandra mahafinaritra le miaino ny zareo fitenyle fitero rano mba te hianatra anay mbola tsy mahay anay mila manao mission any Isandra sy ny de anay aby an'izay anay aby an'izay akory aby nareo ny raisitsika hatrany raha misy ny antso vonina ao anatin'izay faneo-kevitra izay lay fanovana ihany koa nge tsy midika hoe fandravany eo ihany koa mantsy no misy fifina moa zany misy fifangarona ao anatin'izay hoe rehefa manova dia mandrava tsy tompoko tsy voatery manao an'izay rehetra izay sika dao ary dia ahoana ny fandehana ekabany ao ny kolo indrindra fa mivahiny mia zany tsotra be ny erikeritra am'le hoe ino misy teo le fiakametana moa tiako tenenina zany dia zao hoe ny zava-drehetra hanao zavatra ianao ka miakaka amin'olona maromaro zany dia mila manana toe-tsaina madio aloha manakak'izay ny olona miakaka hanatanteraka an'le zavatra ao atao koa dia tokony olona madio manana toe-tsaina madio ny tiako tenenina amin'izany raha fianakaviana zao no anao hiakaka ao anatin'ny fihavanana ahoana moa ny havana ireo fianakaviana ireo na havita zavatra raha ohatra ka ao anatin'ny fianakaviana io tsy faizana izay mivarotra tanin-drazana ohatra na nanodikodina ny fananana iraisana na ohatra hoe nanao foana rehefa faizana aloha le nanaonao foana dia rehefa vita amin'ny famaizana anazy dia mahazo vitana ao anatin'ilay fampihavanana fa tsy hoe ao anatin'ny alahelo namono ny zanak'olona ve ianao dia hiditra ao anatin'ilay fampihavanana dia tonga dia madio be ohatrany tsy nanao ninino tsy mety zany dia izay koa zany any tiako entina amin'ilay firenena zany le filoham-panohitra amin'izao fotoana za teto efa nyteny talohan'ny fifidianana ny UDP talohan'ny fifidianana filoham-pirenena hoe raha misy ny fampanitrana n'ity firenena malagasy ity dia le député Macronisao ireo tamin'izany mbola ataony Solombavam-boaka Christine Razanomaso sy ny tariny ireny ireo any tena mpamotika n'ity firenena ity satria ireo no tsy manandoda-tabatra eo amin'ny gouvernement mitako hoe inona ny fampandrosoana tokony atao any amin'ny distrika misy anareo dia hoizako nareo ireo dia nanao an'izany ve io filohan'ny antenimera-pirenena mpanohitra amin'izao fotoana io ianareo ange hatramin'izay ny tsy miaino e ny tsy nanitsy ny dianareo na tonga an'izao fialan'io filoha teo io ary izako dia efa nitsotra fa nisafosafo teny fitsolo lapana oky io foana dia niteny aminao azy zany ry filoham-panohitra amin'ny antenimera-pirenena ahitry daholo aloha ny tsy mety nataonareo ireo manokana zay vao miteny fa rehefa madio nareo mandeha ho azy ny fanadiovana ie mankasitraka amin'ny fanehoan-kevitra antsika tsirairay fa hita hoe tena lina dia lina antsika agnatin'le hoe akory ny fiovana akory ny fanovana